Manasantsika azo toerana. Misaotra ny tompontsika androany ny amin'ny fotoana izay omeny antsika ahafahantsika indray andreny teniny. Te hahalala ny ray tokoa ve ianao tonga eto? Te hahalala azy misimisy kokoa indray ve ianao androany? Androany dia tena hiresaka amintsika izy. Izaho mino an'izany 100 isan-jato, 1000 isan-jato. Manana teny izy ho an'ny tsirairay avy izay tonga eto androany na isika izay manaraka any amin'ny tambajotra dia etaeta fotsiny taka ny rahantsika teo dia tiako hifantoka foana ianao anatin'ilay izy. Tsy hoe fotoana ny toriteny dia fotoana ny resadresaka na hoe tsy mamelabelatrevitra aminao akory, tsy miresaka ny zavatra fantatro ahako, fa ny tenin'Andriamanitra no resantsika androany. Tsy teny izay momba ahako tsy ampafantatra anao hoe izy akory ahako fa izaho androany dia resaka ny amin'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika. Dia ndaontsika mbola hanao vavaka anankiray ihany raha mety ianao. Efa nihira foantsika teo hoe alala anao mandrosoa Jesosy mila anao izay fa teneno teny tsotra, mitenena amin'izay Jesosy mitenena fa te haheno misimisy anao indray ahako, te ho amboarinao indray ahako, ho volavolainao arak'ilay itiavanao azy indray androany. Misokatra ny fonay androany Jesosy, misokatra ny fanahinay, misokatra ny momba anay rehetrarehetra, ny fisainanay dia hampanginina satria ny sainay indraindray no miteny mihoatra, ny sainay indraindray no te hanohatra ny teninao, fa androany dia mampihitra ny momba anay rehetra izay mba ahafahanay maheno anao indray androany. Misaotra fa efa eto ianao Jesosy, misaotra fa efa eto manatrika eto ianao. Misaotra Jesosy fa tsy izany iteny fa ianao ny iteny. Izany andray voalohany ary reto rahalasy ranabaviko izay manatrika sy manaraka any amin'ny tambajotra rehetrarehetra any dia handray ihany koa androany ny avy aminao. Misaotra Jesosy ny afitiavanao anao rerindera sy voninahitra mandrakizay. Amen. Fifaliana be no hiarabanantsika rehetrarehetra ary misaotra ny tompony amin'ny tompontsoa fahasoavana ahafahana manompo anazy amin'ny fampizara. Tena hoe tompontsoa-pahasoavana ilay izy dia raisiko ampanetretena indrindra izany. Androany dia resaka ny tenin'Andriamanitra tsika. Tsy fantatro misy tantaran'olona ho raisintsika. Izara roa ny tenin'Andriamanitra, tsy fantatro mety misy voarainao amin'ny tapany voalohany, mety misy voarainao amin'ny tapany faharoa, fa avelantsika hiasa fotsiny fanamasina dia izy nitarika antsika. Tsy haiko fantatrao ve izany hoe orpa zany? Izy mahafantatra izany orpa zany? Olona iray mahafantatra an'ilay olona roa. Izy mahafantatra ny orpa? Mbola tsy naino. Olona telo. Misy olona tokony hafantatra azy aloha mpiara-mianatra sy mpampianatra eto. Misy izay orpa izay tantara testamenta vaovao sa testamenta taloha ary tsy apôstôly izany orpa zany sao dia apôstôly izy indray ary izany. Tantarany roa tanovaka itsika andraisantsika lesona. Tantarany roa novaka itsika androany. Izany orpa zany tsy hovakiako hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany fa tantara mahafinaritra be izy io fa izahako fitinina anatin'ny fotoana fohy ary tena andraisantsika lesona ilay izy. Orpa zany dia ilay vehivavy anankiray izay nalainy nisy izay hoe nome izay aloha veriko hatrany voalohany sao dia fanina anao vao izy daholo ary izany zavatra tantara izany. Ao amin'ny roa tao dia misy an'ilay tantarany hoe Naomi. Fantatrareo hoe Naomi? Naomi vadiny Elimeleka avy amin'ny Betlehema ary zareo nisy mosary tany dia niala tany zareo dia nitady nila ravinahitra tany Moaba tany dia nisy zanaka anankiroa izy Malona sy Kiliona. Dia rehefa nisy taona maty Elimeleka dia nanambady ny zanaky Naomi sy Elimeleka. Araka ao tsara aloha hatreo nanambady izy dia ilay vady nalainy zareo te hara-tany Moabita dia izy ilay ray Orpa sy Rota. Izay ilay tantara. Orpa sy Rota Moabita ry zareo ry Elimeleka sy Naomi fireneny Joda, zanak'Israely, izany hoe vahoaka an'Andriamanitra zany. Ny tantara dia maty Elimeleka avy eo dia maty Elimeleka
rehefa nivady zareo dia maty koa le malona sy kiliona maty zany dia iza sisa ny tavely Naomi Orpa dia Rota nyresaka dia eo amin'izy telo miravavy izy telo mianaka izany hamaky ny tenin'Andriamanitra tsika re zavatra nitranga rehefa maty daholo ny lehilahy rehetrarehetra dia nanapa-kevitra hoe hiverina ny Betlehema dia rehefa teny an-dalana ny Betlehema dia niresaka tamin'izy miravavy izy niresaka tamin'izy miravavy izy hoe zao za ty efa lehibe tena alao tsofoko ranonareo izy hoe ndana miverina any amin'ny fiavianareo zareo Moabita ndana miverina any amin'ny fiavianareo fa na androany ara ozy izy ny anambady dia ka hananjanaka ka hiteraka tsy afaka ny anome vady ho anareo intsony satria zay zany tokony fandehan'ny tantara hoe ny rahalahy afaka manambady ny vadiny misy tantara ohatr'izay zany anatin'ilay izy dia ozy izy Naomi hoe tena na androany efa olo lehibe zany Naomi efa vehivavy lehibe maty ny vadiny izy any amin'ny firenena izay tsy azy ny vehivavy izay miaraka aminy vinantony anankiroa nitsofony rano tena fotsotra aloha tsy haiko hoe tsika rafozana dia manana zanaka dia hoe ndanaranga manambady olo-kafinareo fa fefa maty moa tsy haiko firy ve ny olona mety manana fomba fisainana sy zavatra ohatr'izany dia nalaina izy miravavy viry Orpa sy Naomi sy Rota ndaova tsofoko ranonareo mandana ozy izy miverina dia rehefa niteny izay Naomi dia nalahelo mafy Rota sy Orpa tomany mafy ry zareo nidradradratra teo amin'ny Naomi hoe tsy saraka aminao zay fa hiaraka aminao foana zay le tantara avy-atrantsika dia amaky andininy anankiray atao amin'ny Rota toko voalohany misy ny tantara andininy fa 14 raisitsika andininy fa 14 dia samy nanandratra ny feony indray izy rovavy ka nitomany ary Orpa dia nanoroka ny rafozany vavy fa Rota kosa nifikitra taminy ihany teo izy Naomi indro ravavinao lasa nody ho any amin'ny fireneny sy ny Andriamanina ka miverena ianao ko miverena koa ianao anaraka ny ravavinao fa hoy Rota aza manery andaho anao sy ala amin'ny fanarahana anao fa izay alehanao no alehako izay hitoeranao no hitoerako ny firenenao no fireneko ary ny Andriamanitrao no Andriamanitro mety hoe tsy détaillé be mety hoe fifampitondrany tao anatin'ny tokantrano rehefa ady ny Baiboly dia manambara fa efa nisy 10 taona no nivadiny Malona sy Rota ary Kiliona sy Orpa ny zavatra azoko antoka fotsiny tao anatin'ilay izy dia izao tao anatin'ny fotoana izay niarahany zareo tao anatin'izay 10 taona izay dia mino fa ny fomba ny ainany ry Malona sy ry Kiliona niaraka taminao dia nanaraka foana ny fomba ny Israely azonao ve zareo any amin'ny fireneny Moaba fa za mino fa natsiaro an' Jehova foana ry zareo za mino fa napahalala ny Rota sy Orpa n'Andriamanitra foana reto fianakaviana dia Naomi sy Malona sy Kiliona reto zany hoe tao anatin'izay 10 taona zay dia fa nahalala ny momba an'Andriamanitra nahafantatra hoe ny Andriamanitra reto Israely reto ka hihafa dia rehefa niaraka tao satria mazava ho azy zareo vehivavy manaraka ny fomba lehilahy dia manaraka hoe mivavaka rehefa ohatrany amin'ny fombantsika izao dia mivavaka rehefa hisakafo dia efa manomboka mahafantatra zany hoe misy zavatra hafa na ny fomba an'Andriamanitra andry Naomi sy ny zanalara dia mino aho fa efa nanomboka nisy zavatra tsapany Orpa nanomboka nisy zavatra hitany Rota tao anatin'ilay izy ny zavatra nitranga nefa dia taka n'ity zavatra miseho ty hoe maty le lehilahy manana fahafahana tanteraka ny hiala amin'izay satria afaka maty le lehilahy tsy zavatra manafaka tsy misy zavatra intsony mamatotra anazy hoe tsy maintsy anaraka an'izay
ataony reto fianakaviana izay nidirako reto ahako. Teo indrindra nefa miseho ny safidy ary eo mihitsy nandraisantsika lesona sahady tapany voalohany androany. Tao anatin'ny fotoana izay rehefa hoe hiverina ny Betlehema ary Naomi satria efa namangy Andriamanitra tamin'ny Betlehema ka efa afaka mosary dia hiverina. Dia ozy izy Naomi hoe alao tsofoka rano nareo. Rehefa hoe nitsofona rano dia nipetraka ny safidy teo amin'izy moravavy. Mazava ho azy tao anatin'izay 10 taona izay na lalàna ny mombamomba reto fianakaviana reto sy ny Andriamanina, tsy indriko hoe sy ny Andriamanina dia Andriamanitra ny Israely. Dia efa manana an'ilay safidy hoe mbola hiaraka amin'reto ve? Za raha hiaraka amin'reto, samy saina zany na Orpa na Rota hoe za raha hiaraka amin'reto zany tsy maintsy hanaraka ny fomba an'ireto. Ny zavatra efa nampianaran'ireto vao may ho any amin'ny tanàna an'ireto vao may hiaina tsy maintsy hanaraka an'izany. Satria izay ny Andriamanitra ny Israely any Betlehema dia Andriamanitra no mitarika ny vahoaka ny Israely hatramin'izay. Fa tia Moabita moa tantara Moabita io raha mahatsiaro dia ireo Moabita ireo dia avy amin'ny Lot. Rehefa tadidinao hoe misy taona nivadika fongatsira nivadin'ny Lot dia rehefa maty dia nivadika fongatsira izy dia ny zanany no ray tamin'ny rainy. Dia izany ny voan'ny Moabita, tantara ohatr'izany ny voan'ny Moabita. Izany hoe misy zavatra ataoko hoe tsy tao anatin'ny famamoan'ny Lota sy ny zavatra ohatr'izany. Zavatra atao hoe misy zavatra tsy tena hoe tao anatin'ny planin'Andriamanitra ny zavatra ny ainany reto ary dia taranaka avy amin'izany reto Moabita reto. Fa nefany rehefa tonga reto zanak'Israely reto izay nanantona an'zareo dia nanokatra karazana akse. Atao anatin'izay 10 taona izay ozy dia nafantatra ny momba an'Andriamanitra ireo olona ireo. Tonga teo amin'ilay fotoana amin'izay isafidy anaraka Naomi sa hiverina amin'ny fiainana taloha. Zavatra resahako anao dia be da be ny kristianina, tsy ataoko hoe ny kristianina fa ny olona no efa mahalala an'Andriamanitra. Araka ny zavatra tantarainy sitraka teo hoe andeha hitory filazantsara izay tao anatin'iny fotoana teo aloha teo iny samy manao évangélisation tsirairay teny an-dalana teny dia ny olona rehefa anontaniana hoe fantatrao ve zany Jesosy Kristy izany? Fantatro izany ka Andriamanitra izany. Taka ny Orpa izay mino ahako ary azoko antoka fa mahalala an'Andriamanitra Israely dia mahafantatra ny olona rehetrarehetra. Tsisy olona anontanianao hoe fantatrao ve Andriamanitra dia hoe ohatran'ny izy moa zany Jesosy izy zany tsy fantatry ny olona fa mahafantatra ny olona. Indrindrindrindra ny malagasy dia firenena malaza ho kristianina, malaza ho mpivavaka. Mandeha ianao isaky ny tanàna anankiray dia misy fiangonana, dikan'izany tsy maintsy tononina foana ny anaran'izy, ny anaran'Andriamanitra, ny anaran'i Jesosy Kristy. Na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana dia tononina foana Andriamanitra satria maninona izay efa tao hoe mahalala ny olona rehetrarehetra. Dia tao anatin'izay fotoana izay tao anatin'izay fotoana izay niainany Naomi sy reto miravavy reto dia nila ny safidy nefa. Ny zavatra fantatritsika amin'izao fotoana izao dia be da be ny olona mahalala fa betsaka ny tsy mbola nanao safidy. Za manokana raha izany resahako aminao mbola kely dia efa nahalala, mbola kely dia efa nahafantatra an'izany Andriamanitra izany, mbola kely dia efa nitaizaina tamin'izany, fa tsy tamin'ny mbola kely akory dia efa nisafidy ny anaraka anazy hatramin'ny farany. Amin'ny fotoana anankiray ianao rehefa misy zavatra mitranga teto dia tahaka ny hoe fahoriana, tahaka ny fahoriana hoe loza fa fahafatesana ilay izy. Nefa ny Andriamanitra nametraka mihitsy an'ilay fahoriana mba hipetraha safidy teo amin'izy moravavy. Azonao ve? Le fahoriana navelan'Andriamanitra, manina mora navelany aina milamina fotsiny, manina raha tsisy maty izy roalahy. Tsy hafahafa be ve ny fahitanao an'izany hoe miara-maty le zanaka roalahy, maty le rafozan-dahy dia avy eo miara-maty izy, tsy fantatra hoe narary sa nanina fa dia hoe maty. Inona ny tena marina? Andriamanitra nefa nanao an'ilay planina mba hipetrahany safidy teo amin'izy miravavy. Ary tena zava-be ilay izy, Orpa dia ny safidy. Jerefy tsara fa ny réaction voalohany tamin'izy miravavy dia izao samy tomany aloha. Inona ny zavatra mitranga? Normal be ilay izy satria nahoana? Efa 10 taona kosa ve niaraka teo? Azonareo ve? Efa 10 taona efa nisy fahazarana hoe reto ny fianakaviako.
Ary tao anatin'izany koa dia efa nisy zavatra mipetraka hoe ohatra nazary ohatra ny efa nanomboka zatra ny vavaka tamin'Andriamanitra. Za mino fa misy zavatra efa mipetraka kely tany amin'ny orim-patany tahaka ny fiainantsika amin'izao fotoana izao hoe be dia be ny olona izay mety hoe tsika efa mpakany am-piangonana isan-kalahady. Tsika efa mpivavaka. Ny zavatra mipetraka moa matetika dia hoe ty fiangonan-drazantsika dia efa mba hoe na le fahafantarana fotsy hoe fiangonan-drazantsika dia efa tonga foana. Tsika io tsy amin'ny paster zany io fa atsika. Zany ny zavatra mipetraka rehefa any amin'ny fiangonan-dehibe matetika tsy paster io sorontsika fotsiny io rehefa tsy anina fa tsika ny tompon'ny fiangonana. Zany dia efa mametraka ilay antsoina hoe appartenance. Azonao ve? Dia ohatrany hoe efa zatra. Dia rehefa tonga ny confinement, ina zavatra antrano nalahelo daholo ny olona. Fa maninona rangany tsena sokafana, fa maninona ny fiangonana akatona, fa maninona ny limite na olona tsy tena tia mivavaka ary ianao hoe tsy mahita an'izany menina natao amin'ny Facebook daholo. Fa maninona kosa rangany fiangonana zany hany mahatonga le aretina samy maneho ny hevitra satria efa manana le appartenance, efa nanana fahazarana ny olona hoe ny fiangonana tena atsika zany ka atsika kristianina tena tsisy maratsy an'izany ange. Tahaka amin'ny andro tamin'ny vao afaka kely ny fotoanan'ny apôstôly dia ny fivavahana dia tena tahaka ny structure ao anatin'ny fanjakana mihitsy hoe ianao raha ohatrany hoe ianao raha malagasy dia raha fanjakana malagasy dia efa obligatoire ohatrany hoe misoratra anarany fokotany ianao dia misoratra anarany ho kristianina. Azonao ve? Satria efa izay mihitsy ilay napetraka dia nefa ny fitaka tao anatin'ilay izy dia tsy mazava marina hoe tena ny kristianina. Mazava ho azy ny vokatra nahitantsika anazy. Maninona mitombo faharatsiana raha kristianina tokoa ny olona, maninona miaina faharatsiana misy kokoa sika. Dikan'izany misy tsy mbola ny safidy maro ao. Ny fotoana androany ry havana ny afatra voalohany dia izao, tsy fantatro, androany ny teboka, androany ny fotoana anankiray kiondalana eo amin'ny fiainantsika afahantsika amin'ny safidy. Tsy fantatro zavatra iainanao, mandalo zavatra fahoriana tahaka ny zavatra iainan'izy moravavy reto venao hoe maty ny vady izay andrekinana. Maty ve na hoe tsy fantatro inona zavatra mety hoe miseho eo amin'ny fiainantsika. Fa za tena hiteny ianao androany hoe fotoana androany tena anaovana safidy mazava ny amin'ny hoe tena ho an'Andriamanitra ve isika. Ozy izy rota mazava be hoe izay Andriamanitra ao ozy izy no Andriamanitra. Tena marina ny Andriamanitra Moabita nanana zavatra hafa ry zareo. Tsy Andriamanitra ny Israely no narahana zareo. Fa nefa ny rota dia ny teny mazava le anao iny mihitsy rinao tena nisy zavatra. Za tena mino tao anatin'ny fiarahana zareo tao anatin'izay 10 taona izay, tao anatin'le fahalalana an'Andriamanitra, tao anatin'le fiarahana tamin'le fianakaviana izay ataoko hoe entre guillemets amin'ny fomba fitentsika ankehitriny hoe kristianina. Dia nisy zavatra efa nahakasika ny rota tao ka naresy lahatra azy hoe za tsy ala amin'reto fianakaviana reto. Ny fitiavan'ny rota ny fianakaviana eo dia nihoatra satria nisy Andriamanitra tao amin'ny fianakaviana ao. Eorpa dia namaly hoe tena nafinaritra ny fiarahana, nafinaritra ny fiarahantsika, soa ny fanaovana fa atreto angamba ny fetra fa efa Andriamanitra izao no naka-le vady, efa Andriamanitra no naka-le vady. Mipetraka ny fotoana androany hoe afahantsika misafidy, afahantsika mamantatra marina hoe za ty sao dia manana le appartenance fotsiny amin'ny fivavahana hoe efa mizatra mivavaka fa mbola tsy tena nanao safidy. Ny safidy dia tsotra be. Isafidy ianao ve anaraka tahaka n'izy moravavy hoe anaraka anao mitodika amin'ny Betlehema sa hiverina Moaba. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tao anatin'ny alahelo be ty resaka ty. Ozy ny Korintiana, ozy ny tenin'Andriamanitra ny Korintiana 2:7-10 any hoe fa ny alahelo araka an'Andriamanitra ozy izy dia miasa fibebahana ho amin'ny famonjena. Ny alahelo jerevy tsara izay mahatonga na amin'ny tenana hoe tsy fantatra zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao androany. Mety misy alahelo ve mandalo eo amin'ny fiainanao. Fa raha ny alahelo araka an'Andriamanitra dia mampitodika antsika ho amin'ny fibebahana, ho amin'ny famonjena. Ny alahelo amin'izao tontolo izao ho amin'ny fahafatesana. Izay ny toy ilay ten'Andriamanitra ny teneniko anao teo. Manana safidy zany tsika. Isaky misy zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika. Manahoana ny fitoeran'ny safiditsika.
mbola mampitodika antsika amin'Andriamanitra ve izany sa mety hiditra anatin'ny fahafatesana alahelo hitoloko ny zavatra mitranga rehetrarehetra eo anivon'ny fiangonana zavatra mitranga eo anivon'ny fiainantsika dia tena mino hoe Andriamanitra mamela an'ireny zavatra ireny hitranga fa anjarantsika kosa ny mandray safidy foana ahoana marina momba anaty hitodika makaiza ahako hitodika ho any amin'ny Andriamanitra ny Andriamanitra ve ahako Andriamanitra lehibe dia Jesosy Kristy manina moa tsika ny safidy aminazy manina moa tsy mety fotsiny ilay hoe dia efa mandeha mivavaka dia efa mety maninona tsy mety ilay hoe rehefa misy zavatra ilaina dia mangataka amin'i Jesosy maninona dia efa hoe misy zavatra ilantsika an'Andriamanitra dia any fotsika any izay vao mivavaka tsika fa ny antony dia zao ny fitiavan'Andriamanitra za mino hoe io roto io natsapa fitiavana quelque part atao roto io nisy zavatra hafa hitany samy niaraka teo izy miravavy fa nisy zavatra voarainy tao tsy fantatra androany te antany ianao efa voarainao ve ny fitiavan'i Kristy efa voarainao marina ve ny fitiavan'Andriamanitra le fitiavan'Andriamanitra io ilay natonga antsika ho amin'ny fibebahana rehefa voaray le fitiavan'Andriamanitra dia mampitodika antsika amin'Andriamanitra afaka ny androso ve ianao androany hoe zahay hitodika anaraka an'Andriamanitra amin'ity androany ty anadino ny zavatra rehetrarehetra tsy ny olana jerevinao tsara tsy any amin'ilay olana tena ny zavatra mavesatra eto tsy any amin'ilay hoe maty ilay olona fa any amin'ilay safidy any amin'ilay safidy hoe makaiza ahako aoriana zao olana zao any amin'ilay safidy hoe inona ny zavatra andeha ho safidianako aorianan'izao zavatra zao tsy fantatro misy zavatra tian'Andriamanitra ho averina amin'ny laoniny sady androany misy zavatra tian'Andriamanitra azava tsara ozy izy lera mahafinaritra ny olona rehetrarehetra hoe ny antsika sianao ozy izy hatramin'ny farany tena za rehefa mandeha ny rehetrarehetra any na tia niniriny daholo ny olona rehetrarehetra na olona efa mamitampony efa anina ary mbola antsika sianao hatramin'ny farany tena hoe fa ozy hoe any an-tsaiko hoe fa azon'ilay olona raha ve zavatra zany fa ty orpaty zao tsy hatramin'ny farany anazy fa ny anoroto ao hatramin'ny farany azonareo ve za tsy miresaka le fanambadiana za tsy miresaka hoe raha tiana mivady dia ny rafozana no tsy jovo mandeha tsy any le izy tsy mamalagasy le resaka fa za tena miresaka aminao le resaka Andriamanitra safidianana mazava be le izy ny raha mahafinaritra ary tena azontsika iraina mihitsy zany zavatra zany fa fanontaniana dia hoe marina tokoa ve zany tena eo amin'ilay fipetrahan'ny zavatra rehetrarehetra ny puzzle ny fiainantsika rehetrarehetra ny zavatra velan'Andriamanitra hitranga dia mahatonga antsika foana hitodika any aminazy ary hitodika any aminazy raha ohatra androany ianao mbola tsy tena nandray an'izay safidy izay raha tena tsy mbola nandray an'izay safidy izay ianao fa nandeha fotsiny satria hoe mahafinaritra raha angaha le mivavaka Andriamanitra koa mba mamaly vavaka amin'ilay tiako ihany indraindray ny fiainana ohatran'ny mahafinaritra ao any am-piangonana any mba misy ambiance mba hafa dia na ny klasiny tena koa raha mba hoe mpivavaka mba anina fa tsy tsy hoe totakely le hoe dia tena hoe tsy anina be ireny fa mba misy image ianao dia hoe mba kristiana aisinareo vavaka ary amin'ilay mahafinaritra le anareo image zany appartenance anarana be dia be zany fa raha tena mbola tsy nisafidy ianao dia androany tena manasanao raisy ny fitiavan'Andriamanitra androany raisy ny fitiavan'Andriamanitra androany fa tena ho atsika zany tsy fantatritsika ny ampitso za tsy ampitahotra anao ny amin'ny afo be fa androany te resaka aminao fotsiny hoe fitiavan'Andriamanitra izy ilay namela ny fahotantsika rehetrarehetra izy ilay manasitra ny anaretintsika rehetrarehetra mety tsy amin'ilay eritreretinao mety tsy amin'ilay zavatra calculenao fa izy ilay Andriamanitra marina na me safidy na tonga ny safidy ny rota irosany amin'Andriamanitra rehefa toy izy atsika io tantara io dia mahafinaritra be ny teo an'io tantara io rehefa avy eo fa za koa manasanao hoe hamaky baiboly amin'izay manaraka rehefa manontany hoe izy zany orpa zany manangatanana daholo tsika rehetrarehetra tsy fahotana akoriny tsy famakiana baiboly kanefa raha vao tsy mamaky ianao dia tsy mahazo misy zavatra tsy fantatritsika miaraka amin'Andriamanitra be dia be afetrika indray mandeha farany hoe fotoana ny safidy androany misafidiana ny fiainana misafidiana ny fiainana tena nazava be le izy isafidy ho amin'ny fibebahana ve ianao sa isafidy ho amin'ny fahafatesana fotoana androany ahafahanao misafidy teboka faharoa dia
Teboka faharoa dia ny zavatra mipetraka eo anatin'ity tantara ity dia mahavariana anahako. Ilay fisisihan'ny rota mihitsy. Raha tiako mena lohateny ty faharoa ity dia hoe misisika na dia tsy misy antenaina ary. Misisika na dia tsy misy antenaina ary. Ny zavatra mitranga nao moa rehefa andresaka tamin'ny rota dos izy nao zao tena ndanonareo mandeha ndana fa tsofina rano izy miravavy nge tsara tsotra any tena hoe ndana dia manambady olona hafa dia ndana dia ataovy ny fiainanareo fa tena Andriamanitra any hamaly anareo izy tena hoe nisaotra rindeny fa dia lasa zany fa efa nisy nieritreretika moa fa dia aloha andeha amin'izay fa dia ianao ary moa ty efa mba izay fa ny zavatra nitranga tena mahavariana anao anatin'ilay izy nao tena tsy nametraka fampanantenana mihitsy tamin'izy miravavy kanefa ny tao anatin'izany zavatra hoe tsy misy fanantenana izany no nisisihan'ny rota. Rehefa mandinika tsika dia za manokana tena gaga ao anatin'ilay izy hoe ahoana raha ny tena fasahian'ny rota. Ty vehivavy lehibe ianao any amin'ny firenena izay tsy fantatrao fa nefany ny zavatra marina fotsiny anatin'ilay izy fantany fotsiny ilay Andriamanitra hoe ilay Andriamanitra reto olo reto tena aloha tsy alako. Rehefa avy nanao an'ilay safidy izy dia nisisika hatramin'ny farany. Ny zavatra mety mampiomehy anatin'ilay izy dia raha misy mpitory-teny angambany amin'izao fotoana izao hoe ohatran'ny nom io tsy karazana azonareo an-tsaina mety tsy haliana ny olona mihitsy hoe raha ataontsika hoe inversena kely hoe inona mo zany fa nyteny ndao fa hiaraka amiko ndry fa fa le izy tena tsisy antenaina mihitsy aloha fa ndao hiaraka amiko dia tsy haiko hoe na ianao hoe ahoana re zany ao tsara zavatra teneninao zany ny herineny ahoana tsara zany zavatra teneninao zany zavatra teneninao dia tena hoe tsisy za na hanambady androany ary zany hoe tsisy hevitra mety lehibe ilay zaza tsika mianaka mety samy maty ilay zaza indray hanambady olo-kafa hoe tsisy dika niaritra teo fotsiny ianao fa ny zavatra nitranga nefany dia rota dia nandeha manaraka ny tantara ianao dia nisy nitoy an tantara io dia nandeha tamin'ny fahatokiana foana ny rota nanaraka anazy nandeha tamin'ny fanompoana amin'ny fitiavana dia aorianao dia misy an'izay hoe boazy zay gaga indray zany hoe izy indray zany boazy indray nahitana zany misy an'izay boazy zay dia izay nanambady anazy dia nitoy an tantara jerevinao tsara aloha tantara iko lesy dia avy eo azavaiko anao ilay zavatra mitranga nanambady ny boazy rehefa nalainy boazy ao vady izy any amin'ny tanàna ny Betlehema amin'izay io ny zavatra nefaran'ny rota izy lasa renibeany Jese zanak'i rota dia Obeda niteraka ny Jese niteraka ny Davida inona nefa ny zavatra mitranga jerevinao tsara le fivadiala izy le safidy nataon'ny rota teo zany naninona nanova tantara efa tantara raikanao teny ny fiaviany Moabita tsy tantara dia tsara loatra tsy tantara dia hoe tena hoe mahafinaritra ka hoe masina be ilay tantara fa tantara azy ataoko hoe mizavatra tsy dia milamina kanefa noho ny safidy nataon'ny rota dia niova ny tantaran'ny rota rehefa mandinika ianao tsisy tantarany orpa tsony any ariana any hoe ka eo dia tsaro ny orpa fa izy moa dia vehivavy nafinaritra tsisy tantaran'izany orpa tsony zany tany fa rota ihany nitsaroana satria naninona nanao safidy hafa izy rehefa nandray an'ilay safidy anaraka ny Andriamanitra Rinaomy rota dia ina ny zavatra nitranga niova hatramin'ny antom-pisiny lasa Andriamanitra mihitsy ny teny hoe atao amin'ity vehivavy ity no avoakako ilay famonjena an'izao tontolo izao tsy haiko azonao an-tsaina ve zany zavatra any fa ny zavatra nitranga aloha dia nisisika izy tsy fantatro ozy i Jesosy izay hoe midira hiditra amin'ny vavahady tery ozy ny ten'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy dia efa rombahana ozy izy hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa misy zavatra izay tokony isisihana rehefa nanao an'ilay safidy ihany ianao
azonao hoe zavatra resahako za zany tena elako amin'izay le zavatra tenentsika teo aloha hoe appartenance aza mandeha mivavaka satria titranao le mivavaka fa misisi mitady an'Andriamanitra dia mbola hita izy misisi manompo an'Andriamanitra rombao ny fanjakan'Andriamanitra taka ny arenana fenina io ry ava-malala taka ny arenana fenina io inona moa zany misisika mitady an'Andriamanitra zany fataro montsy fataro araka le rano ataontsika teo hoe te alala kokoa an'Andriamanitra Andriamanitra te hiseho révélé amintsika isan'andro san'andro fa ianao koa ve mba misisika indraindray tsika ry havana ao anatin'ny fotoana izay fiarahantsika ao anatin'ny fotoana izay rahantsika dia tady verina fotsiny indraindray tsika ho antsika efa nisafidy marina hoe za tena hanaraka an'Andriamanitra ka za tena nisafidy le hoe ho an'i Jesosy ny fiainako za tena nandeha tamin'ny lalan'ny fibebahana za tena nitodika tokoa nandeha tany amin'ilay sitrapon'Andriamanitra za tsy nakany amin'ny lalan'izao tontolo izao tsony zay mihitsy mantsy ilay izy hoe ny fibebahana dia fitodiana lalana raha nakary ianao teo aloha lasa ianao mankaty zay le fibebahana ho amin'ny famonjena dia misy olona tena efa misafidy fa nefa rehefa mandeha eny an-dalana eny dia inona zavatra mitranga manomboka zatra dia maninona lasa hoe efa fanaontsika io mivavaka io efa haintsika io isaky misakafotsika tsy manadino an'iny na sendra manadino ary dia eny amin'ny sotro fahatelo eny tsika mbola matsiaro mivavaka misaotra Jesosy efa nisy nohanina moto efa tahina koa ny ao aoriana ny zavatra tiako tenenina hoe isika raha voazatra manompo an'Andriamanitra raha voadino hoe isika angeka natao isisika za tena mahita mihitsy hoe nao tena nandahy mihitsy amin'ny rota hoe andany tsisy avenir ho anao aty aminahy tsisy avenir ho anao aty aminahy za tsy afaka anao inona anao fa irota tsy nijery anao fotsiny raha hoe fanantenana fa rota efa nahita fa misy Andriamanitra lehibe ao ambadiky rota ao ambadiky nao zay ny narahana zay ny tsy nelany teo ary fatany fa ny akse ahafahany mahazo an'io Andriamanitra io dia tamin'ny nome azonareo ve le izy mifanarahany enao nahafahana anaraka an'io androany tsy fantatro manahoana ny fanompotsika an'Andriamanitra za tsy miteny hoe activité za tsy miteny resaka fanaovana zavatra etsy eroa fanompona an'Andriamanitra mety manana talenta ianao mety mihira mety mitendry mety pasteur mety isan-karazany dia ozy izy na hoe za efa manompo an'Andriamanitra fa ny fanompona an'Andriamanitra tompoko dia tsy fanaovana asa be dia be fotsiny fa tena toepo misisika ho an'Andriamanitra za tsy hampanantena anao ninina taka nataonao mitiako mihitsy ny zavatra teneninao hoe tsisy zany hoe mamafa ny fomba fijery rehetrarehetra amin'ny maha-olombelona ahitanao profit hoe raha eto ahako dia ho tahina Andriamanitra ahako raha tia le izy dia ho zao tena olana amintsika olombelona mantsy dia zao isika ho tena micalcule be zay ianao hoe tsy mahita an'izany fa tsika rehefa micalcule amin'ny fiainana na zavatra majinika ary midona foana io matetika tsy haiko raha tsapanareo zany hoe tena za manokana aloha mahita an'izany hoe tena hatramin'izay nanaova calcul hoe tia ataoko hoetsy dia rehefa mananina ty dia ty dia raha vao sanatry mbola tsy hana dia efa misy an'ity fa zavatra mitranga matetika tonga dia na le tia farany teo raha tsy hitanao hoe nakaiza le tia farany teo zany ny zavatra iainantsika isika olombelona indrindraindrindra rehefa tena hoe misafidy anaraka an'Andriamanitra zany tena Andriamanitra reto mandefa an'izay alefany fa zao fotsiny ny safidinao ataovy mazava hoe za Jesosy aminao foana za tsy miala aminao zany ianao no ilaiko azonareo ve le izy za Jesosy ianao no ilaiko tsy miala aminao zany ianao no Andriamanitra za tena mampahery ianao androany tsy fantatro izay zavatra mitranga mety milamina be ve ny fiainanao androany mety eo amin'ilay tena tsy nampozona koa ve nefa ny fiainana hoe fananinona dia zany ny aina an'izao zavatra zao ozy izy le irana karaha hoe antso anao zany le resaka voalohany teo antso mba ahazava ny safidinao anaraka an'i Jesosy ary faharoa ny zavatra mitranga ho an'ny zanak'Andriamanitra izay tena zanak'Andriamanitra dia fitaovana daholo fitaovana ireny ampatsiahy fotsiny hoe ianao lefa ny safidy araka amiko dia ahoana ilasy indray ve androany indray ve ianao vao ilasy androany indray ve ianao vao hamotsitra za tena te hampahery anao androany dao hisisika hiaraka amin'ny tompo
ny activité mandeha ataovy ny asan'Andriamanitra izay azonao atao ataovy fa ny fonao aloha alamina voalohany. Ny fotoana androany dia fotoana amerena antsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe za Jesosy ianao dia ampy ahy, ianao no ilaiko, ho azoko ny zavatra rehetrarehetra, na tsy hanambady tsony aho ozy izy rota, na tsy fantatra zavatra tany am-pony rota tany, ianao fotsiny anaraka n'ity vehivavy ity fotsiny ahy, fantatra fa tia ny akseha afahako mahazo le Andriamanitra reto, anaraka an'reto alala ny fomba reto zay fasanao ny levenako ngizy izy, zay itoeranao ny itoerako, anaraka an'reto satria fantatro ty zavatra ty. Androany za ty ampahery anao, ndao tsy hamotsitra an'Andriamanitra. Za tsy miteny anao fiangonana, tsy hoe fataro le fiangonana dia ty le izy dia aza miala ato, tsy zay le resaka, tsy zay le izy, Jesosy Kristy le izy. Naiza misy ianao na ny amin'ny toerana manahoana na manahoana, ninona zavatra miseho amin'ny fiainanao androany, ndao hitodika amin'ny Tompo, ndao hisafidy. Raha androany ianao hifarana amin'ny afatra sahady ahako, raha androany ianao mbola tsy tena nanao izay safidy mazava zay, fotoana zao naiza toerana misy anao amin'izao fotoana zao dia mivavaka manasanao ahako mifantomy janona kely vetivety dia ndao hivavaka anao safidy mazava. Anankiroa izy teo tahaka ny oripasy rota, aza mijery no mety efa toeranao, ny toeranao mamitaka hoe za ngefa pastera izy, pastera azonao ve zany hoe pastera zany ve dia mbola za ndray ve androany nasenao misafidy za rehefa pastera, tsy fantatra fa androany Andriamanitra mahita ny ao am-pontsika tsirairay avy. Fotoana androany ahafahanao manao safidy mazava, hitodika any Betlehema anaraka ny Andriamanitra dia Andriamanitra Jesosy Kristy, sa tahaka ny oripasy izay hiverina any Moab. Androany misavelatra eo alohantsika ny fiainana sy ny fahafatesana, ny alahelo. Raha misy zavatra mitranga, za androany mitody manasanao, aza mijery an'io tsony, andao hisafidy ny Tompo. Ho anao kosa izay efa nitenana androsa, mahatsiaro ianao hoe za tena efa nisafidy mazava be mihitsy. Manahoana ny toe-panahinao ankehitriny? Mbola mirehatra ho an'Andriamanitra ve ianao? Mbola misisika tahaka ny rota, nanompo anao mifoana, nanao izay azo natao rehetrarehetra, nanaja anao, vakianao ny tantara ao, fa Andriamanitra nanamboatra ny zavatra rehetra izay seho teo amin'ny fiainan'io rota io nanomboka teo, nampifanenana azy tamin'ny mpanompo ny Boazy, nampiresaka azy tamin'ny Boazy. Za tsy mampanantena anao zavatra ara-nofo, za tsy mampanantena anao zavatra materialy, fa androany tena miteny anao hoe meteza ho amboarin'Andriamanitra ny antom-pisinao tamin'ny alalan'ny safidinao. Androany manasanao andao hisisika indray, ndao andrombaka mafimafy kokoa indray, ndao hitsangana misimisy kokoa indray, afahantsika mandrobaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra, afahantsika mitombo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha te halalan'Andriamanitra misimisy kokoa ianao dia tsy misy afa-tsy ny fisisihana. Aza miandro hoe za hihainy toriteny fotsiny, za hihainy toriteny fotsiny rehefa lahady, fa mahafinaritra le toriteny ao amin'le page ohatr'izao na amin'ny zavatra ohatr'izao, fa za tena manasanao hoe fiainana io fiarahana amin'Andriamanitra eo. Manasanao hivavaka tsika ankehitriny, izay petraka ny Tompo anatin'ny fonao atao anatin'izay afatra fo izay samy mivavaka azy. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 9 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tany na reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.